Faly mirabantsika tsereray avin-draitratra ity alady maraina fa 9 volana febroary ity. Manana fahasoavan'ny tompo aminao ary miraharanao mba hoentan'ny fanahy masina trano mba handroso ka hitombo fitahiana, hitombo fahalalana, hitombo fahazotoana, fanomponana isika. Lo indiratsika na mofonena anio dia vavaksika. Andriamanitra tsara indrinizan-danitra mbola vempisaoranao izay eny amin'ny fitantananao anay, misaotra indrindra fa menao an'izao maraina izao indray izay mba ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Betsaka ny olombelona izay fa tsy afaka mandray an'izany noho ny antony maro isan-karazany. Izay kosa eto dia tao amin'ny fanahinao masina mba hahay hanararoatra an'izany. Koa metezanao hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe omeny hery ankatoavana. Ilay amin'ny Hebreo 4:4-5 sy ny 5 manao hoe fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatina seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Amen. Asehon'ny Satana ho lalam-pitiavan-tena ny lalam-pitiavan'Andriamanitra. Lazainy ohatra hoe fa tsy mety ho vitantsika hozy izy maka tony fitsipika izany lalana izany. Ny fahalavoan'ireo razantsika voalohany, ireo razambe voalohany izany dia Adama sy Eva sy ny fanoriana rehetra vokatr'izany dia hiampangan'ny pahary ka tarihiny ny olona hijery an'Andriamanitra ho ilay niavian'ny fahotana sy ny fijaliana ary ary koa ny fahafatesana. Hanala sarona an'io fita-kio i Jesosy hamanisantsika azy dia hanome ohatry ny fankatoavana izy. Noho izany dia niraisy ny novintsika ka nandalo tamin'ny fanandramantsika rehetra izy. Koa amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalahy amin'ny zavatra rehetra izy hoy ny Hebreo. Raha misy ninona tokony ho zakaintsika izay tsy naretan'i Jesosy dia izany zavatra izany no anehoan'ny Satana, fa tsy ampy ho antsika ny herin'Andriamanitra. Noho izany dia nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra i Jesosy. Niaritra ny fitsapana rehetra mety hihatra amintsika ihany koa izy ary tsy nisy herina ampiasana ho an'ny tenany izay tsy hatolony malalaka ho antsika. Hoy izy manao hoe niana ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Fa olombelon'ny fiainana fa azontsika atao koa ny mankatoa lalàn'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny maha olombelona azy dia nandray ny taranak'olombelona i Kristy amin'ny alalan'ny maha Andriamanitra azy dia mamikitra ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy amin'ny mahazanak'olona azy dia nanome oham-pankatoavana antsika izy ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy dia manome antsika hery ho ety mankatoa ihany koa izy. Izay mendrika antsika no natao tamin'i Kristy mba ho azo atao amintsika kosa izay mendrika anazy. Nomelohina noho ny fahotantsika izay tsy nananany anjara akory izy mba azahoantsika fahamarinana amin'ny alalan'ny fahamarinana izay tsy nananantsika anjara akory. Niaritra amin'ny fahafatesana izay anjarantsika izy mba azahoantsika mandray ny fiainana izay efa nazy. Ndiakapoka taminy no nasitranana, ndiakapoka taminy no nasitranana anao. Aokane izany tsy ho adinontsika lamanjakariva fa ahatonga antsika haharitra ny amin'ny sedra izay lalovantsika tsirairay avy ka ahafahantsika mitsaka mandrakariva. Amen. Andriamanitra tsara indrinizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Dia misaotra ihany koa ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny famonjenao anay manokana, ny amin'ny fiahianao sy ny fitarihanao anay hatrany. Mangataka fanahinao masina izay mba hiasa eo ampanomponao tsirairay avy izay mienso fandaran'izao mba hitondra anay mandrakariva eo aminao raha eo ary ahafahanay mahatsapa hatrany fa tsy mendrika izay. Petezanao hiasa amin'ny fiainanay ara-tokantrano, amin'ny fiainanay arak'asa, amin'ny fiainanay ara-pianarana sy eo amin'ny fianakavianay manontolo aminaran'i Jesosy. Amen.